teny fiainana. Fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova. Jeremia 7:17. Ny firehariana dia efa nitranga hatramin'ny andron'ny Jeremia, eny talohan'i Jeremia ary mitranga mandraka ankehitriny. Tamin'ny andron'ny Jeremia dia nisy mpaminany anankiray natao hoe Anania. Io mpaminany sandoka anankiray io dia nanomboka te irehare, nanomboka te hitady dera sy laza tamin'ny vahoaka, nanomboka te ho deraderainy ny vahoaka zanak'Israely izy zany. Hany ka dia nanao faminaniana sandoka izy, faminaniana fampanantena pôkady, faminaniana mampanantena zavatra ny zanak'Israely. Izany koa moa no tena tian'ny olona rehefa misy mampanantena zavatra dia iny no tena iakinany. Nitady firehariana ho an'ny tenany izy ary dia nasandratrandratsy ny zanak'Israely mihitsy izy hoe ity ny tena mpaminany. Fa i Jeremia dia noenjehana, no aratsiana, no tedavina ho vonoina mihitsy ary Jeremia. Satria ianao dia mpaminany bekoretaka, mpaminany mitomany, mpaminany tsy mba mahay mitory afa-tsy fahotana ihany ianao no tsy nisondrominao isan'andro. Izany ry havana mahatonga ny Jeremia resaka ny aminy hoe raha misy te irehare, aza mitady rehare ho an'ny tenany izy, na aza mitady izay isandratana eo anivon'ny mpiarabelona, fa raha tsy maintsy irehare dia ny anaran'i Jehova irehareana. Ry havana, amin'ny androntsika ankehitriny dia maro sika ny mety ho tratry ny fakam-panahy, mba te ho deraina kely, mba te irehare kely eo amin'ny mpiarabelantsika, eo amin'ny manodidina antsika, eo amin'ny fiarahamonina, mba te hilaza tena ho zavatra hoe izany tena mahavita azy. Ary misy aza mirehareny amin'ny fahaizany, ny fahalalany, mirehareny amin'ny zavatra izay nianarany tany an-tsekoly tany ka manambany sy manao tsintsinina ny hafa, ka mihevitra ny tenany ho ambony toerana. Ary rehefa nambarako mandrakariva moa fa misy ary mirehare amin'ny fiaviana, amin'ny fokony haviana, ny amin'ny maizy azy. Ary tonga dia ambarako eto aza fa amin'izao androntsika ankehitriny izao, indrindra moa ny amin'izao fisian'ny valana retina sy ny fisian'ny zavatra ny famaofao izao, dia misy mirehare amin'ny mandriana azy ka hanambaniana ny hafa hoe izahay ny tena izy. Ry havana, Andriamanitra no ambony indrindra. Raha tsy maintsy irehare ianao dia aza mitady izay hanandratanao ny tenanao mihitsy. Andriamanitra asandratra, ny fahalehibeazan'Andriamanitra asandratra, ny fahendrena ao amin'Andriamanitra izay omeny anao asandratra. Fa raha mitady izay isandratany tenanao kely ianao dia efa manomboka miditra any amin'ny elo izay ny tongotra ho ilany. Aza mitady izay hanehoana ny tenanao ho izy zany eo amin'ny manodidina, fa aseho foana fa mpanompon'Andriamanitra manetry teny ianao. Izany tsy ezaka, fa ny olona izay mino sy mahatoky an'i Jesosy, izay tena manaiky fa ho mpanompon'Andriamanitra dia manetry tena ho azy. Ary izany no tena hamantarana mpanompon'Andriamanitra, izany no tena hamantarana hanehoana ny mampanompon'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina. Androany aza, raha misy te irehare dia aoka irehareny amin'ny Jehova izy, mba hanandratan'Andriamanitra azy amin'ny andro farany. Ry havana, Jehova irehareana, ny maha-izy azy an'Andriamanitra sy ny fitiavany ianao irehareana amin'ny manodidina anao sy ijoroana vavolombelona. Fa amin'ny andro farany ianao nge dia ho asandratr'Andriamanitra, aza maika hisandratra eto amin'ity tany ity, fa amin'ny andro farany Andriamanitra tsy mba mahafoy na manadino na manilika anao. Amen.